Nandritra ny fihetsiketsehana izay mahery vaika tao Antananarivo renivohitra izay dia tsy nandrenesam-peo mihitsiny ramatoa Lalatiana ary maro moa ireo zay niandry fatratra an'izay fanehoan-keviny zay ka nivoaka ny fanginany ihany izy tamin'iny androny omaly iny ka nipisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nito isan'andro tsy ampindrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba honina mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny fanambarana izay nataon'ny Lalatiana Rakotondrazafy no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity raha resaka fanehoan-kevitra aloha lazaina dia isan'ny vehivavy izay tena manana mokondoha ary tena azo lazaina hoe intelligente raha izany Lalatiana Rakotondrazafy izany ao anatin'izay fahaizana maneho hevitra izay indrindra fa ny hevitra izay arosony matetika maro amin'ny olona izay tsy mangasitraka an'izay fanehoan-kevina zay satria diso mahitsy sy manindrona loatra indrindra ireo mpanohitra ny zavatra izay lazain'izany ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy izany nanomboka izao Grevy izay mahery vaika ao Antananarivo izao anefany dia gaga ihany ny mpanara-baovao satria tsy naheno azy sy niresaka na ihany koa naneho hevitra mihitsiny na indray mandeha aza atao anatin'izay fihetsiketsehana izay na dia nisy nandoro aza ny tranony izay voalaza atao anatiny vaovao izay miely tapazotraserasera Facebook ao dia nisafidiny nangina izy fa tamin'iny androny omaly iny kosa dia nivoaka tamin'ny fanginany ihany izy ny farany ary nilaza ireto manaraka ireto faly miaraba isika rehetra ho izy teream-piantohana ninina izao mihitsy vao niteny satria ny forany mafana so hananantsiny ny teny solafaka raha miteny anaty fiantsehem-po be loatra voalohany aloha maneho ny fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana izay namoy ny havana ary maneho firaisankina amin'ireo ravafananana noho ny hetraketraka sy fandrobana izay nininy andian'olona efa voahiraka ho amin'izany natao miombom-po tanteraka amin'izy ireo ary mankahery ny malagasy rehetra ny tahotra sy ny fialanana tamin'izao kao izao indrindra no namerimberenana teto hoe tsy vaholana ny korontana ary tsy ilaina ny korontana efa fantatra hatrany am-piantohana fa izao no tediavina matoa novoizina teto hoe Nepal ny hanao ny firenena ho potika tahaka an'izao no kendrena ary efa tetika vohomana ilay izy ny antsoantso ny tena hoe aza manaiko voatarika amin'izany namerimberina hoe tsy ho zakantsika intsony ny korontana fa indrisy moa nomenatsiny hoe ka ianareo tsy mahita ny fahorim-bahoaka na dia miara-miaina izany delestazy sy olan'ny rano izany isan'andro tahaka ny rehetra aza ary efa nandray ny andraikitra tandrifoana tamin'ny fanerana sy interpellation izay tandrify ny asan'ny tena kanefa efa hita indrindra fa ho mafilavitra ny zavatra hisy raha homena vahana ny mpanakorontana efa nizara vola hanaovana izany efa andro maromaro talohan'iny alakamisy iny niezaka ny teny nampitandrina nampilaza mialoha hoe aza manaiky miditra ao anatin'ny velam-pandriky politika ny sasany fa indrisy moa ireny ny zavanisy miaraka mangirifiry sy mandasa dranomaso isika ankehitriny satria nandaitra nytetikadin'ireo mpanakorontana izay nandravarava ny firenena makaheretsika rehetra mitolona mbavaka mafy ho an'ny firenena ihany koa miantso ho an'ny fitoniana fa efa hitantsika izao fa tena zavadoza no ateraky ny famporosihana fankahalana sy famotehana eto amin'ny tany sy ny firenenantsika ity ny faharoa ho ahy manokana dia misaotra ny Andriamanitra lehibe ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainantsika olombelona dia misy fandaran'Andriamanitra avokoa ary izy efa nilaza hoe izao mahalala ny hevitra iheverako anareo izay hitondra fiadanana fa tsy loza ny ao ambadiky ny sedra rehetra dia fahasoavana avokoa koa izany indrindra no isaorana azy ny fahatelo eto koa aho dia misaotra antsika rehetra havana namana olompantatra eny na olona tsy fantatra koa aza izay nankahery sy naneho ny firaisan-kina hatramin'ny alakamisy ka hatramin'izao nanontany koa hoe manahona ianareo ao salama tsara izahay na izaho na ny ankizy sy ny olona akaiky rehetra ka dia mankasitraka indrindra ny fahefatra
io tranoko eo ampasany maly io dia efa tamin'ny 14 no nahazoko azy ary fanampina avy tamin'ny tompoko lahy Hirizora Mahaleo izay azo lazaina hoe ray nitaiza ara-politika izay mantoroko no nazahoko azy. Mbola tansibri kely no nitsangana teo tamin'izany. Tena asany tanako hatsiamboako zato sanjato nananganako azy na ny anaty na ny velany ary tamin'ny 2014 izy vao vita sy nanomboka azo nipetrahana. Tsy mbola atao anatin'ny fitondram-panjakana akory aho tamin'izany. Misaotra ianareo rehetra izay nifanimetanana tamin'ny famononan'ny afo fa tena nasehonareo tamin'ny fihetsika hoe voinkava mahatratra ary isaoran'Andriamanitra lehibe fa vetivety dia voafehy ny afo. Tsy nisy volamboka nangalariko kory na ariary aza ka hoe nanamboarako anio trano koa ary eto koa aho manararaotra fa tsy manana ankoatran'io ialako tsiny amin'ny tompony trano izay notontononina teto amin'ny tambazotra tserasera hoe ahy ny apartema atsy tranobe gratte-ciel iroa tanobe iry Mertsetosika Analamahitsy Ambohimalaza Malaza golf amorona kone tsia tsy haiko aizabo koa Bordeaux sy ny sisa izay tsy misy ahireny na iray azy. Asa mety hitantsika amin'izany ny fiantraikany tsao izay inina ahely noho ny fangahalana tsisy dikany. Izaho tsy nangalatra na ariary aza tamin'ny volam-panjakana fa izay fananako rehetra dia azoko tamin'ny herim-poko sy ny herin-tsaiko daholy amin'ny fitahin'Andriamanitra. Teny fotsiny aho hoe azo arenina tsara ny simba, tsy hitarentana miempaka amin'izany izaho. Ny lavo mbola miarina dia tsy mba resy fa ny lavo tsy tafarina intsony no tena resy tanteraka. Izaho tsy milavo lefina fa mijoro foana amin'ny faharesen-dahatra. Efa nanaiky hanao politika, ny ahy io antso vocation tsy nataoko nampanankarena hatr'izay ka hatramin'izao. Tsy nazahoako tombony manokana ihany koa fa izay zavatra rehetra azoko tamin'ny fiainako dia vokatry ny azoko avokoa ary tena azoko tamin'ny fomba madio tanteraka avokoa. Raha misy afaka manapirofo ny mifanohitra amin'izay dia iangaviako mihitsy mba porofoy ary raha mahita. Efa firifiry zay adversaire politika izay no hoe mitady dossier mombahy fa tsy mbola nahita mihitsy hatreto ny ahy io efa safidy mpiainako nataoko noho ny fitiavan-tanindrazana dia iantsoroako hatramin'ny farany. Ianareo ve dia mihevitra fa tsy mba efa nandalo tao an-tsaiko hoe adabo koa n'ity politika ity fa tsy hananako fiainana ohatran'ny olon-drehetra. Izay ny ampahany tamin'ny fanambarana izay nataony ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy tao anatin'ny pejiny tao ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.